Ry havana, ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ry Tompo rainay eny an-danitra ho, indreto izay miondrika eto anatrehanao, mankalaza sy manome voninahitra anao. Voalohany, Tompo sy Andriamanitra ianao. Faharoa, mpamonjy ihany koa amin'i Jesosy Kristy. Ary fahatelo, ny fanahy masina izay manavao ny fiainanay isan'andro. Misaotra Tompo, fa izany no nataonao dia mba ahasoa anay mpino manaradia anao ry Jesosy Kristy. Anao ny dera ny saotra ny aja ary ny voninahitra, fa ny fiadananao kosa hanapaka aty am-ponay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Miaraba anareo ry havako, nahavita soa ny fety. Misaotra ny Tompo isika fa dia afaka nankalaza ny Noely tahaka an'ireo mpino kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao, voninahitra ho azy ary fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Ozia mpanjaka ny Joda indray ry havana no hojerentsika amin'ity anio ity. Mpanjaka tena tanora satria 12 taona izy no nanomboka nanjaka, ary araka ny voalaza dia 15 taona no fotoana nanjakany araka an'ity tantara faharoa toko faha 20 ity. Izy dia nandresy ny firenena izay fahavalon'ny Joda, anisan'izany ny Filistina, ny Arabo, Meonita sy ny sisa. Tena nandresy an'ady izy ry havana. Vokatr'izany dia rehatra any Egypta ny lazany. Nanana miaramila matanjaka maro be koa izy tamin'izany fotoana izany, ary nanamboatra fitaovam-piadiana ihany koa. Araka izany dia feno fahombiazana tanteraka ny fiainan'i Ozia mpanjaka. Vokatr'izany ry havana dia hoy ny tantara faharoa toko faha 20 andininy faha 12, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny nahery izy dia niavonavona ny fony, ka nanao izay ratsy izy, fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamaniny, ka niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah, andoro didikazo manitra tao amin'ny alitara fandoroana didikazo manitra. Amen. Averina tantara faharoa toko faha 20 andininy faha 12. Izany fihetsika izany dia tsy azony mihitsy atao satria izy mpanjaka faty-pisorona. Koa dia norarano mpisorona efa ho 80 lahy mahery izy, fa mbola nikiry ny kasa hanao ihany. Tsy niheno an'ireo mpisorona ireo, dinona nivokany hoy ianao? Na abokana. Nisy abokana teo amin'ny andriny, ary jereo ilay hoe eo amin'ny andriny. Hoy ny malagasy hoe ny andrina tsy naniry vola enatroniny, vaiak'andriny miharihary sy ny sisa. Dia raisiko ilay faharoa hoe vaiak'andrina, tsy azo afenina izany. Tena ny anazy abokana teo amin'ny andriny, hitan'ny olona rehetra. Ary ny fitantaran'ity mpanjaka faharoa toko faha 20 ity azy dia hoe lasa boka mandra-pahafatiny izy, ary dia natoka toerana. Dia arak'izany moa izany tsy azo mifanerasera tamin'ny olona intsony, dia tsy afaka mitondra fanjakana intsony koa na dia mpanjaka ary izany. Inona no lesona tsoahantsika ao anatin'izany? Ny niandohan'ny tsy fananan'ny firiariana, ny niandohan'ny atao hoe le ambarany eto mihitsy avonavona, dia tsy inona akory fa ny fahombiazana teo amin'ny fiainana. Noho izany izany dia mitandrina isika fa ny fahombiazana lehibe ary tena fahombiazana goavana no azon'ny Ozia, izany hoe nandresy mpanjaka, nandresy firenena fahavalo maro, nana fitaovam-piadiana, miaramila matanjaka sy ny sisa izany. Ka tandremo ary fa ny fahombiazanao dia mety hitondra anao amin'ny tsy fananana fanetretena, fa lasa feno firiariana ny fo izany. Dia aoka hitandrintsika ny amin'izany fa fakam-panahy lehibe eo amin'ny fiainana izany ry havana. Dia jereo nefa raha Ozia fa tena ratsy, ary tena ratsy fiafara. Nefa izany ambara amintsika izany 12 taona izy no nanomboka nanjaka. Angamba atao hoe zava-dehibe izany teo amin'ny fiainana, fa dia izay ry havana, ny fahombiazantsika ny tsy inona akory fa avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny tompony izany. Aoka tsy ho alaim-panahiritsika ka ho tafalatsaka ao anatin'ny firiariana ao anatin'izany, fa dia mangataka amin'ny tompo hanome antsika fahindrena amin'ny lalan'ny fanahy masina, mba hananantsika fanendrentena. Ilaina ny fahombiazana eo amin'ny fiainana, tena ilaina izany fa aoka tsy ho alaim-panahitsika ka hiavonavona amin'ny tompo Andriamanitra, fa dia faiziny, ary dia ny faiziny mandramaty.
aza misy zany driavana. Maherezo amin'ny tompo sy amin'ny faherezany. Aminy. Vavaka ary sika. Dia misaotra anao zay tompo afaka mianatra tantara ny Hosea. Zay tokoa dia maniry mba hanana fahombiazana eo amin'ny fiainana fa tsisy maharatsy zany. Fa harovo ny fonay, ny sainay, ny fanahinay mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny firehariana ka tsy hanana fanetrehan-teny. Ampio isan'andro isan'andro ny amin'izany tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Eo aminareo ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.